Tsy mahavita tena ity akany etsy Andavamba ity niantso ireo malala-tanana izy ireo mba hanohana ny asa sosialy izay tanterahana. Iray amin'ireo namaly niantsony ary ny fikambanana Rotary Club Tsimbaroa nitondra ny tsirambiny tanana izy ireo. Isan'ny olana sedrain'ny centre énergie Andavamba ny fiahinan'ny fiainan'ireo ankizy-biazina ao amin'ny centre na eo amin'ny lafiny ara-tsakafo izany na ny eo amin'ny foto-drafitr'asa. Raha tegna ilaigny maloha voalohany raha kasiky ny fiainana andavanandro zegny tegna ilaigny eo ato. Raha madinidinika raha eritreretina hoe tsisy dikany fa rehefa tambatra ny dépense mikasiky anazy agnatin'ny iray taogna agnatin'ny vola ndraiky tegna resaka sakafo zegny, resaka activité sportif, loisir, zegny tegna ilaigny satria regny mba ahafahan'ireo ankizy ireo mivelatra ara-batagna, ara-pagnahy na koa le milalao miaraka karazagna hoe magname firaisankina aminjareo koa, fankazahoagna aminjareo. Namaly niantson'izy ireo ny fikambanana Rotary Club Tsimbaroa Antananarivo ka nanome fahitalavitra, kidoro, lay ary vary ho an'ny centre androany. Le asa ataon'ireo mampera mihitsy izany na resy lahatra anay mazava ho azy araka le voatengy teo ny tanjon'ny Rotary dia manampy mpiarabelona. Koa zareo manampy mpiarabelona mendrika ampiana tohanana izy tena nohana azy koa zany zany. Mitondra ny anjara bikiny zany zay fanohanana azy. Fanampiana ireo mpiarabelona, io no tanjon'ny fikambanana Rotary Club. Ankoatra ity androany ity dia itoy ny fiarah-miasan'ny rotota amin'ny alalan'ny fanomezana vatsy ireto ankizy-biazina ireto isam-bolana. Eo ihany koa ny fanatsarana ny foto-drafitr'asa misy.